MATIO 10. Ary Jesosy niantso ny mpianany 12 lahy ankeo aminy, ka nanome azy ireo fahefana androka fanahy maloto sy anasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofy rehetra. Izao no anaran'ny apôstôly 12 lahy. Ny voalohany i Simona izay atao hoe Petera, sy i Andrea rahalainy, i Jakoba zanak'i Zebedio, sy Jona rahalainy, i Filipo sy Bartolomeo, i Tomasy sy Matio mpamory hetra, i Jakoba zanak'i Alfeo, i Tadeo, i Simona Kananeana, ary Jodasy Iskariota ilay namadika azy. Nirainy Jesosy ireo 12 ireo ka noafatra farany hoe, aza mandeha any amin'ny lalan'ny jentilisa ary aza miditra amin'izay tanànan'ny Samaritana, fa aleo makany amin'ny ondry very amin'ny taranaki Israely. Ary raha mandeha ianareo dia mitoria hoe efa manakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, roay ny demonia. Efa nahazo maimaim-pona ianareo, koa manomeza maimaim-pona. Aza mitady volamena na volafotsy na varaina ho ao anatin'ny fehikibonareo, na kitapom-batsy ho amin'izay alea, na akanjo roa na kapa na teina, fa ny mpiasa dia mendrika hahazo ny haniny. Amin'izay tanàna na vohitra idiranareo, dia fataro tsara izay mendrika ao ka mitoera ao mandra-pialanareo. Ary raha vao miditra ao an-trano ianareo, dia miaraba ny olona ao. Koa raha mendrika ny olona ao an-trano, dia aoka ho ao aminy ny fiadanana tononinareo. Fa raha tsy mendrika izy, dia aoka hiverina aminareo ny fiadanana voatononareo. Ary izay tsy mampandroso anareo na tsy miaino ny teninareo, miala amin'izany trano na tanàna izany, dia ahitsano ny vovoka amin'ny tongotrareo. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma sy Gomora amin'ny andro fitsarana noho ny ho amin'izany tanàna izany. Indro aho maniraka anareo ho tahaka ny ondry eo ampovoan'ny amboadia, koa endre tahaka ny bibilava, ary aoka ho tsotra tahaka ny voromailala. Ary mitandrema ianareo ny amin'ny olona, fa hatolony ho amin'ny sinedriona sy ho kapoiny ao amin'ny sinagogany ianareo. Ary hoentiny eo anatrehany mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny amiko, ho vavolombelona aminy sy amin'ny jentilisa. Fa rehefa manolotra anareo izy, dia aza manay ny amin'izay fomba hitenenanareo, na ny amin'izay zavatra holazainareo, fa homena anareo amin'izany ora izany izay holazainareo. Fa tsy ianareo no miteny, fa ny fanahy nirainareo no miteny ao anatinareo. Ary ny rahalahy dia hanolotra ny rahalainy ho faty, ary ny ray dia hanolotra ny zanany, ary ny zanaka dia hitsangana hanohitra ny ray aman-dreniny ka hahafaty azy. Ary ho hala ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Ary raha enjehina ao amin'ny tanàna iray ianareo, dia mandosira ho any amin'ny tanàna hafa. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, tsy hahatapitra ny tanànan'i Israely akory ianareo, mandra-pahatonga ny zanak'olona. Ny mpianatra dia tsy mihoatra noho ny mpampianatra, na ny mpanompo noho ny tompony, fa ampy amin'ny mpianatra raha tonga tahaka ny mpampianatra azy izy.
ary ny mpanompo raha tonga tahaka ny tompony. Raha ny tompo-trano no nolazainy hoe Belzeboba, tsy maika va ny ankohonany? Koa amin'izany aza matahotra azy ianareo, fa tsy misy afenina izay tsy aseho, na takona izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo ao amin'ny maizina dia ambarao eo amin'ny mazava, ary izay reny sofinareo dia torio eny an-tampon-trano. Ary aza matahotra izay mamono ny vatana, nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny vatana any amin'ny afobe. Tsy asariona iray ihany va no vidiny tsintsina roa? Nefa tsy misy na dia iray akory aza amin'ireny ho latsaka amin'ny tany, raha tsy avelan'ny rainareo. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Koa aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Ary amin'izany na zovy no hanaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia hekeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Fa na zovy no handa ahy eo anatrehan'ny olona, dia ho laviko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ety ambonin'ny tany aho. Tsy tonga hitondra fiadanana aho fa sabatra. Fa tonga aho ampifandrafy olona amin'ny rainy, ny zanakavavy amin'ny reniny, ary ny vinatovavy amin'ny rafozam-bavany, ary ny ankonany olona ihany no ho fahavalony. Izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy, dia tsy mendrika ahy, ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy, dia tsy mendrika ahy. Izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy, dia tsy mendrika ahy. Izay mamonjy ny ainy no hahavery azy, ary izay mahafoy ny ainy noho ny amiko dia hahavonjy azy. Izay mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Izay mandray mpaminany satria mpaminany izy, dia handray ny valipitian'ny mpaminany. Ary izay mandray olona marina satria olona marina izy, dia handray ny valipitian'ny olona marina. Ary na zovy no manome rano mangatsiaka, na dia erany kaopy ihany aza, ho sotroiny iray amin'ireo madinika ireo, satria mpianatra izy, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valipitiany.